Iresaka ny makasika ny toe-karena kosa sika tsy mifanandrify amin'ny voarakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakanana sy mpamtsiana ny takin'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao sy ny mpamatsy vola miaraka amin'ireo fikambanana olom-pirenena mivondrona anatin'ilay antsontsika hoe CCOC isan'ny naneo hevitra ihany koa moa ireo mpiantsehatra ireo amin'ny tontolon'ny fahasalamana eo ihany koa ireo ministera sasatsasa mitondra ny fomba fahitany makasika ity tontolo iray ity ny mifanohitra amin'izay kosa satria dia mifanaraka amin'ny zava-misy ny vidim-piainana ankehitriny teti-bolana sy mpantsina hoy ny solombavam-bahoaka sy ireo mpahay toe-karena ho arahantsika ny fanadihadiana amin'izay. Ho an'ny ministeran'ny rano sy angova ary solika manokana dia mitetina 8.9 miliara ariary ny teti-bolana tokany fanjakana ho azy amin'ity taona 17.4 ity raha toka mahery ny 1.9 miliara ariary no tinadin'izy ireo. Mahatratra 3 hety sy iray tapitrisa mahery ny tampikarama isaky ny mpiasa na dia niakatra 4.7 isanjato aza ny total ben'ireo teti-bola ilaina amin'ny fandaniana andavanandro na budget de fonctionnement dia mbola kasain'izy ireo ny ampakarana izany. Ho an'ny mpisehatra amin'ny fahasalamana isy ny fiatraikany amin'ny fitsinjarana fanafody sy fitsaboanany fotony nisy fampiny ny teti-bola saingy efa hijery manokana izany ny ministera. Satria le tom-pahasalamana tsy afaka manao an'le izy satria tsy ampy fitaovana fampiankina daholo zany le izy dia ny dikany zany dia mbola tsy hanoroso zany le sosialy any ane le olana. Noho ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy misy fitsaharany dia misy fiatraikany eo amin'ny toe-karena ny fanovana ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana raha ny nambarany ity mpiahay toe-karena ity. Na dia mahatratra 20 miliara dolara aza ny ari-karena fahobe ho an'i Madagasikara amin'izao dia teboka efa nojeren'ny fanjakana manokana tamin'ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina ny famokarana solika sy ny fampandehanana ny orinasa jirama. Amin'ny maha-rectificative anazy zay zany tsy maintsy hoe priorité par rapport amin'ny budget voalohany zany mety nanana priorité fa noho ny zavatra nitranga dia tsy maintsy nivaly zay ohatran'izay koa ny zavatra nitranga amin'ny Madagasikara sy ny jirama taminy voalohany dia nisy ny zavatra nieritreretina hoe 250 milliards d'ariary ny tokony atao subvention fa noho ny zavatra nitranga hoe ny ahitany sy ny zavatra problème teknika rehetra dia tsy maintsy nabekariny izay zavatra zay. Ny famatsiana rabola ireo fanarenana foto-drafitrasa no isan'ny teboka manokana hitan'ity solombavam-bahoaka nantsiranana ity fanampian'ny fanjakana ny distrika Iadidiny. Na tsy mbola mahafapo ireo sampandra-ra-panjakana sy fiarahamonim-pirenena sasany aza ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina dia efa miezaka manarina izany ny fanjakana raha ny nambarany. Misy ihany koa zany fanomezana fitaovana sy fanomezana solika fandrahoa manatsara ny fivezivezeny zany amin'ny faritra rehetrarehetra izay misy ny famokarana ireny vokatra ireny ary fantatry tsara fa efa manomboka misokatra zany amin'izao fotoana izao mitsena n'ireny produit ireny zany na efa madiva isokatra zany amin'izao fotoana. Nanao famelabelan-kevitra momba ny fahitan'izy ireo ho tsy fifandrifian'ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina sy ny tinadin'ny vahoaka ifotony ny fivondronan'ny olom-pirenena ao amin'ny CCOC sy ireo fiarahamonim-pirenena androany.